fa nazo fiara fitaterana voafonja misy adimy avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika kosa ny mpandraran'ny fonja tafiditra ao anatin'ny famaliana ny etaetany ireto mpandraran'ny fonja ireto ny etsika izay natao tamin'ity andron-droany ity izy ireo izay manatanteraka fitokoana nanolotra fiara sprinter mitondra ny marika Mercedes misy dimy hitondrana voafonja ny mpandrarahany fonja ny fiadidin'ny repoblika natolotra tamin'ny ofisialy ty tsy amin'ny toeram-piatsonany etsy amin'ny lapam-panjakany itsy Ambotsirotro izany fiara izany tafiditra ao anatin'ny fitakinana ataon'ireo mpandrarahany fonja izay mitokana amin'izao fotoana izao ny fanolorana ireto fiara ireto automobile ny fiara misy ny zavatra nangatana eto amin'ny fotoana izay sorana azy tokoa sasany ny étudiant azy ny comité amin'ny fondreo dia efa misy hitasorotra ny famaliana ilay fangatahana sasany ka dia nao assemblée générale zay fa andiniana ny andraisana ny asa amin'ny latsinainy tsy fitohizana zany miankina amin'ny assemblée générale amin'ny latsinainy satria raha hanao io grève io zay miantso ny février-mbe efa hanapitra an'io koa zay tsy maintsy février-mbe ihany koa na hanoya la hijanona dia zay mahatonga za androany mbola tsy afaka mamaly aminareo hitohy ve sa hijanona efa misy ny ezaka hanomezana fahafapo ireo sindika mitokana hoy ny ministra ny fitsarana Andriamatoho Andriamseza Charles izay nilaza fa ny 5,900 ho fitakin'ny sindika mpandrarahany fonja sy ireo ho prakitra ra dia efa voavaly avokoa 20,900 isanjato no efa nekeko tamin'ireo union izahay talata angamba izay ny pénitencier de la vie sa larbi sy lakanisy izay tsy tadiko talata sy larbia dia efa no natao zany izy aho hoe asio komité miakatra eny aminay eny amin'ny ministère fitsarana dinina miaraka inona ny mahatsara sy mahasoatsika satria tsy tombotsoatsika tsy tombotsoan'ny firenena nisy zao rehetra zao tena andefa komité tokoa zareo sorana zareo manokana zany mino afara zao fotoana zao miasa alo manalo ny komité ireo mamala ny fenitra ilaina mikasika ny zon'olombelona ireto fiara fitaterana voafonja misy 7 reto